dia manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo ho aminao sy ny ankonanao ary misaotranao a manaraka tsy tapaka an'izao fandarantsika ny teny fiainan'izao. Androantsika dia iresaka mba ny anaran'ny fanahy masina hoe fanahy inaina, fanahy mahavelona. Entina amitinana ny dinidinikintsika androany. Efa somary natsidika tany aloha le hoe Jesosy Kristy tompo tamin'ny Nikodemosy ilay mpampianatra ny Jiosy hoe raha tsy ateraka indray nareo dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary tsy misy olo izay ateraka ny rano sy ny fanahy dia tsy ahita ny fanjakan'Andriamanitra izy. Dia nyresaka izy momba an'le hoe izay ateraky ny fanahy dia fanahy. Andriamanitra dia fanahy. Noho izany a tsy ny manofo ahy mihitsy ny mahatonga antsony hoe zanak'Andriamanitra fa ara-panahy io, satria izay ateraky ny fanahy dia fanahy. Nandray fiainana ara-nofo aho, nandray le mahiza ho ahy ara-nofo, ary amresaka ara-nofo a tsy hita maso ty ihany fa miresaka mihitsy ilay atsony hoe personnalité-ako fo ny ambola tsy nandray famonjeny Jesosy Kristy tompo. Fa rehefa nandray le fahateram-baovao a atsony hoe nateraky ny fanahy, izay le hoe zanak'Andriamanitra. Ny zanaka dia manana fitoviana amin'izay niteraka azy. Ny zanaky ny fanahy dia fanahy. Ka rehefa tsy hoe zanak'Andriamanitra zany dia tontolo ny fanahy no anambarana an'izay. Tsy midika akory zany hoe tsy ilain'Andriamanitra amin'ny tenako fa eo amin'izay le ambarany hoe ny amin'ny nofo atolory ny tenanareo sy fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompom-panahy tokony ataonareo zany, ary miova amin'ny fanavozana ny saina amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana no marina. Ny fanahy masina no mahatanteraka an'ilay fahateram-baovao. Sarotra ny mandray an'izany amin'ny saina, azay mihitsy ny tenin'ny tompo tamin'ny Nikodemosy hoe ny rivotra mitsoka amin'izay tiany renao ny feony fa tsy fantatra izay vinona izay alihany. Dia tahaka izany koa izy ny amin'izay ateraky ny fanahy. Dia mbola sahirantsaina ihany Nikodemosy ahoana ny atateraka an'izany. Dia nambaran'i Jesosy Kristy tompo hoe avaiza mihitsy ny aingan'le hoe ateraky ny fanahy dia le tuizone tiavan'Andriamanitra ny saototrano meno ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra ny ho azy fanana fiainana mandrakizay. Ny fanahy masina no mahatonga antsika manana fiainana mandrakizay, mampiditra antsika ao anatin'izany fiainana mandrakizay zany rehefa nandray ny famonjen'i Jesosy Kristy tompo isika. Mbola misy andino tsotra masina matetika eo amin'ny jauna ny tena betsaka milaza azy dia amin'io izay rehetra nandray azy dia nomeny hery fahefana anarana ho tonga zanak'Andriamanitra. Dia efa nytany saina matetika moa le eo amin'ny Romanina 9:9 mbola misy andino tsotra masina maro izay ampirisihako anao dia ny ohatra ny soratra masina fa ireny no manambara hoe Jesosy Kristy tompo. Diniana dia inona ny teny ambara dia mangataka ny fitarian'ny fanahy masina ahafahantsika mandray ny fotoatiny ny hevitr'Andriamanitra raiketiny soratra masina. Soratra masina zany tsy zavatra hoe ty velany fotsiny ny raisinao, ary zay matetika olana eo amin'ny olona, fa ao anatin'io soratra masina io dia araka ny tenin'i Jesosy Kristy tompo hoe nofo tsy mahasoana na inona na inona ny fanahy ny mahavelona. Ny teny izay nilazaiko taminareo izy dia fanahy sy fiainana. Ny fanahy masina no mitarika atsika, fanahy masina mampianatra atsika araka ny nambara omaly hoe parakletosy, mitaridalana atsika eo amin'ny marina rehetra. Dia isika miankina amin'izay fitarian'izay, mandray izay fitarian'izay. Ny soratra dia tsy ny miteny vahiny support firaketany fa ny hevitra dia ny fanahy masina mampita atsika. Vakina ilay soratra mba azahoana n'ilay hevitra, diniana ilay soratra azahoana ny taridalana. Tandremo ry avy, aza manamafy kosa ny fahalalana izay ilaina
azotsika eo anivon'ny fiarahamonina ilainy zany ary ampiasaina koa zany alalàna ny soratra masina zany hoe maninona ny olona mianatra teny hebreo teny grika maninona ny olona mianatra tantara satria ao anatin'io baiboly misy ny contexte zay tontolo ivelaran'ilay fanambaran'andriamanitra voarakitra ny soratra masina fomba tsotra dia zao tamin'ny andronay tamin'ny fahazazanay dia rehefa mividy voanjo dia matetika voanjo amin'ny akorany foana no eny amin'ny mpivarotra dia mandeha tokotoko le izy dia ohatrinona ny toko dia manambara izy ariary dia iny voanjo iny tsy azo avy hatrany dia atelina ohatran'ny olona mandray soratra masina tonga dia ataony kapatana be le izy dia tahaka ny olona mihinana voanjo amin'ny akorany dia anahoana re betsaka ny tsy malevokanina dia tsy azo akory le tena zavatra ilaina ao anatin'le izy fa tsy maintsy voasana aloha dia sorana ny tompo misy anao mpampianatra soratra masina sorana ny tompo misy ny fanomezam-pahasoavana ilain'ny tandrifo zany fa ao anatin'izany koa dia ilaina re olona mianatra miteny misy ary ny amin'ny mpampianatra dia ampianarina misy ny amin'izany atao herméneutique zany hoe ahoana ny fomba fandraisana ny hevitra na soratra zay efa tranainy satria ny baiboly dia tsorona aminao fa boky tranainy izy io kanefa azadiny kosa ny hevitr'andriamanitra tsy mety lany ny vanim-potoana ny fanahy masina manampitsika amin'izany ary ny fanahy masina koa ary mampirisika atsika ho tia mianatra na dia tsy fianarana avy hatrany dia voasoratra ao amin'ny baiboly ary fa fianarana zay manampy atsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro akotsoroka aminao fa mifanahy masina so dia mihevitsika fanahy masina hoe littéraire tena scientifika be io tsy mifanohitra mihitsy ny baiboly sy ny siansa fa ny tanjo ny fanahy masina kosa dia zao ao anatin'ny zavatra hitatsika manodidina atsika ary indrindraindrindra ao anatin'ny soratra masina dia tia ny mandray fiainantsika ary zavatra voalohany indrindra ataon'ny tompo ao amin'ny jona toko fahafito dia zona ambany raha misy mangetaeta izy dia aoka izy anatinahaka isotro zay mino aho izy dia isy rano velona iboboka avao ankibony ny rano velona moa dia lazana fiainany io ary rehefa milaza ny tompo hoe fiainana be diaibe dia milaza aminao voalohany indrindra aloha tsy vola be diaibe aloha ny ambarana tsy fananana be diaibe akory tsy voninahitra be diaibe akory ny ambarana aza zany ny tediavina ain'andriamanitra ny mampisandratra anao ain'andriamanitra ny manome voninahitra sy famirapiratana ho anao fa le tena fiainana be diaibe tia ny ambara aloha dia ny fanahy masina mameno anao le fiainan'andriamanitra zay mino azy dia sy onony rano velona iboboka avao ankibony jereo tsara raha mijery ny vatanao anao dia tsy azo oharina amina ony zany reny rano aza dia efa lehibe maika fa ny ony dia tahakany hoe mety fitambarana reny rano folo mihitsy ary raha tonga dia velarina indray mandeha mahazaka sambo ny ony dia lalina ny ony dia tsy voafetra amina taonina akory na metatra cuba akory ny abetsan'ny rano ao aminy zay le fanoharana nambaran'i jesosy le fiainana be diaibe ao anatiny ary zay mahatonga ny olona entaniny fanahy masina tsy voafetra mihitsy le fiainana mivoaka avao la hery mivoaka avao le fahalalana mivoaka avao le fitiavana mivoaka avao misy olony raha mivelona miboboka ao aminao rahalahy ao aminao raha nabavy aleo hitosaka zany aleo hitosaka mba ho anay aleo hitosaka ho an'ny hafa ho fiainana ho an'ny olona rehetra ny kristianina ny tena arena mihitsy ho an'ny firenena arena be mihitsy ho an'ny fiarahamonina zany mahatonga ny hoe aoka tsy ho takona le fahazavana avy anao ivoaka le fahazavana azaferina ny fanambarana ny filazantsara azaferina amina fitahina mandalo fotsiny amina voninahitra mandalo
fa le ony rano velona milaza fa tena goavany ho arena ao anatytsika io goavany ho fiainana ao anatytsika io ary za milaza aminao mandalo olana vianao androany misy olony rano velona ao aminao onona fanantenana onona fifaliana onym-piadana mety miteny anao tena kely ny zavatra takatro avela mifanahy masina hitarika anao dia vakio ny bokin'Andriamanitra dia mazoto mianatra tsy voafetra amina boky iray ihany mazoto mianatra ianao mazoto mandalina ianao fa nandretsika mihevitra foanao hoe neto kristianina dia piasa be an'Andriamanitra dia rehefa le hoe piasa be an'Andriamanitra dia ohatry ny olona domodomo zany tsy ariava le fanahinayna fanahy mavely rehefa miresaka fiainana zany tsy resaka le hoe fisefona ihany na fitepony fo ihany fa ny fiainana amin'ny lafiny maro mihitsy izy io ara-panahy ara-tsaina fiainana ihany koa fahalalana ny fahatakaran-javatra ny fandrosoana fa io fanahy masina fanahinaina fanahy mahavely amarana ko azy dia misy teny eny amin'ny salamo any hoe maniraka ny fanahinao ianao dia ary izy maniraka ny fanahinao ianao ka mampahavokatra ny tany mampahavokatra antsika amin'ny zava-tsy be dia be io fanahy masina io hameno anao any aritaritalina anao haninika anao ary ampahavokatra anao ilay fanahinay fanahy mahavelo